Hoentina aty amin'ny distrika ny Manja ianao ao anatin'ny faritra Menabe misy ny asa tanterahan'ny tetikasa A2M na ny tetikasa ho amin'ny fampandrosoana ny faritra Menaka sy Menabe eo ambany fiain'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny resaka fampiroboroboana ny tontolon'ny fambolena no hoentina aminao ao anatin'izany fandarana izany anasananao anjoy hatramin'ny farany. Miaraba tompoko lahy, miaraba tompoko vavy. Menabe faritra manana ny tanjaka ara-pambolena amin'ny tapany andrefan'ny Madagasikara iny. Ny tetikasa A2M, tetikasa ho amin'ny fampandrosoana ny faritra Menaka sy Menabe izay eo ambany fiain'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary vatsian'ny FIDA na ny tahirim-bola iraisam-pirenena ho amin'ny fampandrosoana ny fambolena vola no manatanteraka asa fampandrosoana ao amin'ny distrikan'ny Manja. Ny lemaka Vondrove ao anatin'ny commune Bearona distrikan'ny Manja toeram-pambolena mpamokabary Atrinela no hoentina aminao ao anatin'ity horonan-tsary fanadihadiana ity. Ity reniranomangoka ity no manondraka ny lemaka Vondrove. Raha ara-tantara tamin'ny andron'ny fanjanahantany no nanaovana asa fanajariana voalohany ny teto amin'ny lemaka izay 420 kilometatra mialan'ny Manja renivohitr'ny distrika. Hatramin'ny nanorenana ny prise eto Vondrove ity dia nahatratra 900 hektara ny velaran-tany voatondraka. Nandroso ny fambolem-bary ary namokatra sy nahavelona ireo mponina tato amin'ny distrikan'ny Manja sy ny faritra manodidina. Nanomboka ny taona 527 nisy ny fahasimban'ny prise ary tsy tonga teny an-tanimbary intsony ny rano rakotrala ny lemaka. Ny taona 2024 niditra an-tsehatra tamin'ny fanarenana ny foto-drafitrasa ara-pambolena toy ny prise, ny vanina, ny lakan-drano madinika ary ny fanitarana ny toeram-pambolena ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana tamin'ny alalan'ny tetikasa A2M. Avy ndraiky fagnamboarana zany faly zany ary mifaly agny fanjakana koa namomeanay sakafo zekila zavatra ho eritserety agnany zao mety azo amin'ny gavitana tiatony tena fotopipilomanay lela maro raha amin'ny fotoana zao me famihena satria asan-dahady nohony fa vintsy gn'olo parivo tany ty zao matoky fa tsisy asan-dahady tsony dafa vita. Noho ny fahavitan'ny prise sy ny lakan-drano mpitondra ny rano eny an-tanimbary ny tombony velaran-tany voavoly raha 2,5 taona isaky ny hektara ny tahambokatra azo teo aloha teo amin'ny vary. Ankehitriny kosa tafakatra hatrany amin'ny 4 taona isaky ny hektara izany ary mbola mamboly vary indro isa-taona. Mahatratra 1,700 ireo tokantrano mpahazo tombotsoa izay mamokatra amina velaran-tany 700 hektara ato amin'ny lemaka Vondrove. Tanjona ny ahatrarana ny velaran-tany 700 hektara ho amin'ity taom-pambolena 2022 2023 ity ary mpahazo tombotsoa 500 no kendrena isitraka. Ny tetikasa moa dia miopana tanteraka amin'ny fanarenana ny foto-drafitrasa sy ny fampianarana ireo tantsaha amin'ny fambolena izay no hatsaraina. Dia misy tohana maromaro izay nentin'ny tetikasa toy ny famatsiana hanam-pamokarana sy ireo fitaovana hoentina miasa. Eo andaniny koa ny fandaminana eo amin'ny fananan-tany sy ny fandaminana ireo tantsaha ao anatin'ny fikambanan'ny mpampiasa rano. Raha eto Vondrove manokana dia misy fikambanan'ny mpampiasa rano anankienina izay mivondrona ao anatin'ny fédération ny anankiray izay atao hoe fédération ny Vondrove. Dia ny fomba nitondran'ny tetikasa azy amin'ny fanaparitahana ny teknika fambolena dia nainga tamin'ny alalana hoe CEP na champ école paysanne na sasy sekoly amin'ny Tendrigasy. Dia ny fomba natanterana azy
avondrona olonareo roapolo hatramin'ny 520 groupe kely groupen'olona andesina mampianatra ny teknika rehetrarehetra mahakasika ny fambolem-bary miainga hatrany amin'ny fisafidianana masomboly amin'ny famafazana hatrany amin'ny fanetsana fiavana vary ny fanaovana traitement na biby na aretina miakatra tonga any amin'ny fiakaran'ny vary ary mbo eo koa efa vita fomba fitaopambolena dia ampianarina tsareo amin'ny resaka compte pamokarana na le compte exploitation mba haizany hoe misy tombony sa tsy misy tombony hoanagy ty fambolem-bary ataoko ty. Fédération ny Vondrove sy fikambanana mpampiasa rano na AUE misa enina ankehitriny no misahana ny fotodrafitrasa. Mahatsiaro tena ho tompona andraikitra ireo tantsapam-boly ary sarotiny amin'ny fikojakojana ny fotodrafitrasa vita izay fananana iombonana. Satria zany gn'ataonay tamin'io fanatsarany vany reto baraziny reto satria barazy reto asia le batardo izy amin'ny lohany aby dia bakeo amin'izao izy lafa irégulé rano amin'ny voaniny piato irégulé vazy amin'izay dia misy rano ilaina agnaty ampidirina amin'ny tiany satria agnaty zao mila rano 3 metra. Tombony ny fisian'ny rano tonga eny amin'ny lemaka ankehitriny afaka ambolena kabaro sy tsaramaso ny manamorona ny renirano. Ho an'ny lemaka Vondrove sy ny aty amin'ny faritra Menabe dia mizara roa mazava tsara ny taopambolena eo ny volovary be na ny grand saison ny volana novembre hatramin'ny aprily, ny eo anelanelany na ny intersaison kosa dia ny volana mai hatramin'ny volana jolay, raha ny fanaovana voly avitra manomboka ny jolay hatramin'ny oktobra. Ny volana jona kosa no anaovana ny fikojakojana ny tambajotran-drano. Fa ankoatra ny volovary dia miverina mahazo vahana ihany koa nanomboka ny taona 2024 sy 2025 ny fambolena voanjo izay nampalaza ny manja fahiny. Aparitaka ankehitriny ny masomboly voanjo H33 na ny hybride 33 iarahana amin'ny tetikasa 2 sy ny faux-fifa. Velaran-tany any hektarany maro toy izao no manomboka rakotra voly voanjo. Raha 700 kilao isaky ny hektara ny tambokatra teo aloha, ankehitriny mahatratra 2.5 tona isaky ny hektara izany. Azo antoka ny fahatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo eto amin'ny faritra Menabe araka ny velirano fahasivy napetraky ny filoham-pirenena Andriamatoa Andry Rajoelina. Vanim-potoana mabetsaka ny areti-koditry ny omby zao noho ny orana sy ny amandona. Amin'ny ankapobeny ny areti-koditra izay miparitaka ankehitriny dia mifindra amin'ny alalan'ny kaikitry ny moka na kongony sy amin'ny fifampikasoana amin'ny biby marary sy ny toerana efa nisy ny aretina. Marina fa mety hiteraka fahafatesana ireo aretina ireo rehefa tsy voatsabo ara-potoana. Asoroana nefa ny fitrangan'ny areti-koditra reto no fepetra arahany. Omeo sakafo tsara ny biby ampatanjaka azy, diovy ary tandrovy tsy ho mando lava ny faritra honenan'ny biby, esory ny lobolobo sy ny rano miangona izay manitona ny moka. Mampiasa fanafody amin'ny vatan'ny omby iarovana amin'ny kaikitry ny moka sy ny kongony, mambole azo mampitsoaka ny moka toy ny cyprès sy ny voatabia ary omeo hodikangana ara-potoana ny biby. Raha misy tranga ahina dia atokoany ny biby marary tsy kambana ny biby salama. Antsoy ny veterinera mba azahoana toromarika amin'ny fitsaboana ary arovy amin'ny kaikitry ny moka ny biby salama. Izay no masaka azo natolotra tamin'ity takariva ity isorana anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Itona ihany koa dia isorana manokana ireo ekipa teo amin'ny lafiny teknika, ekipa ao anatin'ny sampanarahan'ny seraseran'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana izany. Nanatotosana nanatanteraka ity fandaharana ity. Ho amin'ny tapabolana toy izao indray no ionana amintsika mianakavy. Mandra-pijery indray raha tompoko lasy tompoko vavy.